Fa manambahiny kosa isika eto amin'ny fampahalambo avao amin'izao alina izao dia tsy iza moa zay fa professeur Radanoira Julien izay tompon-andraikitra iray avy eo anivony KS dia faly miarabanao zay professeur. Dia faly miaraba antsika tsirairay avy isa-tokantrano amin'ny zao arivo zao ny toeram-pifanana KS zany eto Ankasitokana Ambanidia dia faly miarabanao ihany koa Tinasoa. KS ivitoeram-panomanana fanadinam-panjakana moa inona indray raha mitindry mitoraka ity zay hoe fanadinam-panjakana omanina afaka omanina eo anivon'ny KS izay. Ny KS zany dia manomana an'ireo olona hiatrika amin'ny fanadinam-panjakana ho hiditra ho polisy. Ny polisy eto moa zany dia misy karazany maro agent de police zay manana BEPC, dia ny inspecteur de police zay manana bac, ary ny officier de police zay manana bac +2 sy ny commissaire manana maîtrise zany bac +4. Izy io moa zany dia amin'ny 13 juillet ho avy zao ny concours fa ny fidirana eo anivon'ny KS kosa dia 8 mai ho avy zao. Ka nahitana anay moa zany dia ohatran'ny mahazatra ihany eo Ankasitokana Ambanidia ny telefônina moa zany dia 034 41 457 43 034 41 457 43 ary ny 033 71 855 67 033 71 855 67. Ka ho an'izay olona zany maniry te hiditra ho polisy dia efa afaka mandray zany zay manomboka amin'ny 8 mai ho avy zao, dia ny agent, dia ny inspecteur, ny officier de police ary ny commissaire de police. Natokana ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy moa zany tsy hoe lehilahy ihany akory manao an'izay. Ka zay indrindra mantsy efa mba ao anatin'le hoe miraleta moa zany tsika zao dia ampitoviana ny lahy sy ny vavy ka afaka miatrika an'io daholo na vavy na lahy zany mahafeno fepetra isan-karazany. Ankoatran'izay kosa Rovina no hatramin'ny oviana moa zany raha hoe amin'ny fahavalo ny volana Mai izay ny fidirana ao anivon'ny KS manao ahoana mikasika ny hoe fisoratana anarana moa zany. Zao zany dia efa manomboka mandray zany zay amin'le olona te lina amin'izany hiditra ho polisy zany, ka io zany dia mitovy foana fa misy moa ny antony maro samihafa, dia misy tonga aloha, misy ara-potoana ary misy somary tarakely. Ka dia zay indrindra zany mila zany mihetsiketsika zany zay olona ho vonona satria ilaina le miomana zany ka ny eo aminay moa ny teny filamatra hatramin'izay dia ny hoe qualité fa tsy commerce, zany hoe miezaka nomeny tsara indrindra zahay kanefa kosa double sens le izy, ny mpianatra mianatra zay mame ny tokony omena, dia izay ny tena tsara indrindra, dia miatrika atsaka sy andava ny fanadinana zany tsika ny fomba mahamety azy rehetra. Manahoana kosa mikasika ny saram-pianarana? Ny saram-pianarana zany ao amin'ny agent zany dia 20 000 ariary ny anay, zany hoe 100 000 francs. Ny inspecteur 25 000 ariary na 125 000 francs, ary ny officier dia 50 000 ariary na 250 000 francs, ary ny commissaire kosa dia 70 000 ariary na 350 000 francs. Natao amin'ny atonony daholo zany satria mifandanja amin'ny taranja zay omena sy ny fahaizana sy ny expérience ny mpampianatra zay mamea ny intizy ny fampianarana zany ao amin'ny KS. Misy teny kosa raha ve na hafatra tiany professeur Julien Radanoira anampinany izay rehetra izay milohany isarantsika indray. Akoatran'ny hoe polisy zany ny agent de police, ny inspecteur de police, ny officier de police, ny commissaire de police zay hofaninay manomboka amin'ny 8 mai, dia efa misy ny académie militaire zany ny ACMIL bac +2 zay efa raisinay ihany koa miaraka amin'ireo faradoboky ny gendarmerie zay anao gendarme zany, dia tsara mihetsiketsika koa zany ny académie militaire zay ho akany Antsirabe fa amin'ny 15 juillet 2013 ny fanadinam-panjakana zany atrehana amin'ireo zay olona anao académie militaire, dia ny polisy zany dia ny académie militaire sy ny gendarme zany dia efa raisinay ao tanana avokoa. Dia misaotra indrindra ninao ary professeur Julien Radanoira nitondra an'izay fampahafantarana fohy izay indray aloha tamin'izao alina izao. Dia misaotra antsika.